eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba momba ampirarintso ho antsika tsiraray avindray izay manaraka izao fandarana zao ny tenako amin'ity maraina ity manonona ny fitain'Andriamanitra ary ny fahasoavana ho amintsika tsiraray avy isam-batan'olona isa-tokantrano ny tenako ankehitriny koa manasanao ary ahako anaraka hatramin'ny farany indray izao afatra izao ka andetsika iaraka ivavaka ametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra indray izao fotoana izao mba tena hotain'Andriamanitra andraisantsika fahasoavana sy andraisantsika fampianarana avy amin'ny tompo itya fandarana ity ao ary tsika tonga ty ivavaka tompoka hovoninahitr'Andriamanitra ry tompo Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola misotranao midera sy manome voninahitra ary manandratra anao zay raha io fanomenao tomponandro mbola nomenao fotoana ihany koa afanay mbola manaraka ity fandarana ity apetraka feno am-pelantananao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra koa de taio ary mba isy fahasoavana ngezabe mihitsy ho raisin'ny olona ary ny mpanomponao ihany koa zay efa nirahanao de osory amin'ny alala mifanainao masina ary ampiteny mivavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tahiny zao fotoana izao eo an-tanan'Andriamanitra feno zato isan-jato ary eo ambany fitariany fanamasina sy ny heriny amindra fo amin'ny olona rehetra zay manaraka ty fandarany ty Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ya hotoy amin'ny afatra izay efa narahantsika tamin'ny heriny aniondray no afatra mbola hoetiko androany araky ny fampianarana zay nentsika tamin'ny heriny anio ry havana de zao anisan'ny miatondian'i Jesosy tonga tety ambonin'ny tany akoatran'le nandrahan'Andriamanitra ray azy hoe hanolotra ny ainy andatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana mba ho famonjena sy fanafahana ny olona teo am-pelantanan'ny ota de miatondian'i Jesosy ihany koa de anafaka ny olona amin'ny famatoran'ny fanaratsy na ny devoly ary tenin'Andriamanitra dia manamafy sy miteny izany mihitsy ekena aloha voalohany hoe ny tena ny antondian'i Jesosy de araka le teniny hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very satria tao am-pon'Andriamanitra de hoe manota ny zanak'olombelona miaina ny faratsiana ny zanak'olombelona ny fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tanterany zanak'olombelona ary zay nataon'ny olona zay de nitondra ny fiainany sy ny fanany hiazakazaka izotra makany amin'ny elo na hoe ho any amin'ny fiainana fahaverezana mandrakizay nalahelo nefa ny Andriamanitra tsy hitan'Andriamanitra inona ny fomba na inona ny hevitra ahafahana manafaka ny olona eo am-pelantanan'ny ota eo am-pelantanan'ny fahaverezana fa nitanjon'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra lehibe indrindra de hoe mba hatonga ny olona tsy ho very mba hatonga ny olona ho voavonjy ka nana ny fiainana mandrakizay de ny rahan'Andriamanitra le zanan'ilay tokana amena anarana hoe Jesosy io Jesosy io de voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa izy le zanak'Andriamanitra tao an-danitra tao natolotr'Andriamanitra ray ny rahana teto ambonin'ny tany mba hanolotra ny ainy sy andatsaka ny rany mba hamonjy atsika sy hanafaka atsika raha mino azy isika ho an'izay rehetrarehetra mino nanaiky nandray an' Jesosy de voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa izany olo zany no ambara fa hovonjena izy rehefa afaka tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy ary ny ota zay namatotra azy fa akoatran'izay nefa de zao tsy hoe amonjy ny fanahin'ny olona fotsiny no nandrahan'Andriamanitra ray an' Jesosy tsy hoe amtitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay fotsiny no natondian'i Jesosy tety ambonin'ny tany fa ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaonina voalohany toko fahatelo amin'ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo de zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe anaka aza vela isy amitaka anareo izay manao ny marina eny marina takasy izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no nesehoan'ny zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly
averiko tsara le tapany farany. Izao no nisehoany le zanak'Andriamanitra na hoe izao no natongava le zanak'Andriamanitra, tsy iza fa Jesosy io ambara ny tenin'Andriamanitra io. Anisan'ny natongava Jesosy ihany koa zany de hoe andrava sy amodika reo asana devoly. Hoy aty amin'ny herin'ny androany hoe ny fanaratsina ny devoly de ery anankiray tsy hita maso miasa eto ambonin'ity tany ity izy, fony izy mbola tany an-danitra aloha zay mbola tsy fanaratsy izy tam'izany fotoana, fa anjely tao an-danitra tao tokoa, nanana toerana maizy azy mpideran'Andriamanitra. Fa saingindrisy rehefa nanomboka nanana toetra ratsy izy de nazeran'Andriamanitra hitina tety ambony ty tany ty, de ny Apokalipsy 12 de milaza sy mampianatra mihitsy ny manao hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina any aminareo ny devoly sady manana fatezerana lehibe, satria fantatry ny devoly fa kely sisan'ny fotoana na ny andro esany eto ambonin'le tany. De izay ny natonga ny tenin'Andriamanitra ny teny loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ty aminareo ny devoly. Ny fanaratsy raha nazera ty ambonin'ny tany, ny fanaratsy raha tonga ty ambonin'ny tany mpiaino avana de tsarovy. Fa arak'izay ny anarany zany hoe fanaratsy de hitondra zavatra ratsy, izy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona zay fatorany sy ipetrahany izany akony zany. Mitondra fiatraikany ratsy mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena ho verevitra, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena tsy andeha amin'ny laonina, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena ho ratsy fefara. Io karazana fanaratsy na devoly io rehefa mamatotra ny olona. Jesosy anefa de ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo manao hoe natongava Jesosy aty ambonin'ny tany de andrava sy amodika ny asan'ny devoly. Io Jesosy io any zany ny fanafody, na hoe ery anankiray afana mandrava sy mamodika izany asana devoly izany. Hitatsika tamin'ny herin'ny androany teto amin'ity fandarana ity zao ry havana de hoe misy karazany maro ny asana devoly, misy karazany maro ny fanaratsy miasa ty ambonin'ity tany ity, ary io fanaratsy io de misy fiatraikany eny amin'ny fiainan'ny olona hoy aho, ny zavatra ataony ny zavatra tanterahany eo amin'ny fiainan'ny olona zay petrahany na iasany. Anisan'ireny lay fanaratsy atao hoe fanahy manambady. Ity fanahy manambady ity arak'izay efa entsika tamin'ny herin'ny anio de hoe miseho amin'ny alalan'ny endrika nofy izy tonga amin'ny fiainana olona. Arak'izay anaran'izay de izao tonga izy manambady an'le olona. Ny olona ndraindray tsy tonga saina, na tsy mafantatra, na tsy malala, fa de amboamboariny araky ny herin'ny sainy ao, amboamboariny arak'izay fahalalany ao, na misy ihany koa mety efa tena leo mihitsiny fa tsy hitany atao ahoana, fa de isan-kaliny zao rehefa matory izy de manofy izy. Ohatrany misy olona miara-matory aminy, misy olona manambady anazy, misy olona manao firaisana aminy, tsy fantany mihitsiny hoe fa ahoana ny mahatonga zany. Misy ara de araky ny afatra entsika hoe ray tapo aminy zao anataly na anabavy ray tapo aminy, fa de nofisiny amin'iny alina matory iny izy, na amin'ny fotoana mba makamaka any ambony fandrininy izy, mbola voarendremana izy de tonga ho aminy zany nofiraty zany de manambady anazy, manao firaisana any ohatriny hoe tena tranga tena izy io zavatra mitranga amin'ny fiainan'io amin'ny fotoana iny. Misy ndray anefany tsy hoe manofy manao firaisana aman'olona fotsiny no endrika isehon'ity fanahy manambady ty, fa misy manofy enjena biby lava, enjena omby masika, manofy ohatriny hoe miampita rano maloto na ny anaty rano be, na any anatin'ny toerana rava izany, de ao anatina toerana misy loto ao no manofy le olona, de ohatriny hoe tsy mety tafavoaka zany izy, ary mijalijaly mihitsy ny fanahy, ary ao arinany nofy iny rehefa mifomaraina le olona de trovana sy reraka na kizitina le olona izay. Maro ny olona efa niona taminay nisehoany zany fanahy izany. Anisan'ny fototra tena hoe mamatotra karazana olona maro io tsy fidanana olona, na tanora io na ray aman-dreny io, eny fa na de efa olona efizoky olona efa nahazo taona azy, de betsaka ny olona niona taminay nisy sy nifatora zany fanaratsy izany. Io fanahy manambady io nefa de hoy tamitsika hoe amin'ny alala zay endrika nofy izay nitantaraiko teo zay sy nambarako teo no ahafanao mamatatra sy mijery androany na misaintsaina hoe tena ato amiko tokoa ve zany, tena misy an'izay fanahy zay ve zany tsy salasalana. Ary eto zavatra anankiray ambarako amitsika ataoko tsara fanamariana ity hoe io tsy fidianana io na olona mbola tsy manana Jesosy io,
na olona efa manana Jesosy io, ary betsaka ny olona miteny aminay mihitsy manao hoe pastera, zany olona efa pino efa vita batisy efa manana Jesosy Kristy atao anaty koa ary misy aza de mivavaka mihitsy mahatsiaro tena hoe andeha hivavaka aloha mialohan'ny atoriko, mantoalika mihitsy ary mavita ny vavaka firy nitra, mavita ny vavaka ady firy, mametraka ny aly leo ampelantaran'Andriamanitra, mba hoe tsy iverena zany fanahy zany na tsy hotafia zany fanahy zany. Fa de zavatra magaka ty zao, mbola voatory, mbola voarendremana za izy, de fa io ndray fa tonga sy manafika azy izay fanamaloto manambady olona izay. Tena tsy mamela mahazo ity fanaratsy manambady olona ity, ary maro ny olona ny tena voafatotrany, maro ny olona ny tena voagejany. Fa saingy le hoe ahoana ny fomba ahafahana miala am'izay famatora fanaratsy izay, ahoana ny tokony ataony manoloana fisiny zay fanaratsy zay, zay tsy fantatry ny olona, tsy hoainy mihitsy, fa de anyheriny de indraindray mampiony tena sisy izy hoe efa zay angambany zay angambany misy, ary misy karazan'olona ara de olona tsy neritreretiny hiaraka amin'izao mpanampiny, olona mpiara-miasa aminy na mpiara-mianatra aminy, ma mpiara-monina eo aminy eo izay tsy mifankahazo amin'ny akory ary, fa amin'iny alina iny de nofisiny hoe io fa mifampitantana aminy, mifanoroka aminy, miara-matory aminy, manambady anazy. Zao zavatra zany ny tranga iainana olona maro, fa mety hoe tsy tantarany aman'olona na mampiony tena fotsiny izy hoe tsy hitako zay atao fa efa zay ngamba zavatra misy dia manaiky ahako, satria mety efa nandeha nanatina mpitsabo, nanatina olona, nanatina pahita, efa mety nanatina mpanompon'Andriamanitra mihitsy aza, kanefany magaga de hoe fa maninona no mbola tsy afaka fa miverimberina matetika ho aminy izany fanamanambady izany. Reo zany aloha no anisan'ny fototra anankiray ny afantaranao fa misy fanamanambady ianao, de reo ny tantaraiko tereo ny tranga afantarana izany. Ny fiatraikany ihany koa nefa de ity, rehefa misy olona ipetrahan'izay fanamanambady na misy izay fanaratsy manambady olona izay, de izao zavatra aza tonona araka le teniko tamin'ny herin'ny androany aloha de hoe tsy avanina fiainany tokantrano ara-dalàna mihitsy ny olona misy ty fanaratsy manambady olona ity, tsy anana tokantrano tena ara-dalàna na ho tokantrano maso ny foana no mba ekeny, ary misy aza moa ny olona sasany na lehilahy io na vehivavy dia tsy avela le fanaratsy io isy olombelona hiaraka aminy mihitsy, satria ity fanamanambady ity zany de taka ny sary-piary mihitsy izy, ka tsy tiany mihitsy le olona efa erany na olona efa petrahany hiaraka amina olombelona mitovy am'le olona, fa de ny any ataony de zao sakanany foana ny fiainam-pitiavana, raha vano foana le fiainam-pitiavana, voailikilika tsy ahoana na de miala fotsiny tsotso zao tsy tonga saina le olona, fa de tsy ahoana de mahita klema na mahita zavatra ohatrany hoe tsy tiavana an'le olona miaraka amin'ny foana, de iny izy de zao ndray niteneny am'le olona miaraka aminy, ngamba tsy mety amitsika efa lao aloha zay hiala. Na ihany ko le olona miaraka amin'izay de manilika azy tsy ahoana ary de mikorotana de rava, zany foana tsy indray mandeha, tsy indrotry ny telo, fa miverimberina matetika izay tranga miseho eo am'resaka fiainam-pitiavana izay. Na ihany koa miaraka amina olona ihany izy, fa de voafitaky ny vadin'olona iny foana. Olona voaingana zao resaka tamiko lay vehivavy, magaga ana pastera ozy, fa isaky ny misy lehilahy miaraka amiko de ahoana ny amaritana zavatra, ahoana no fieveran'ny pasteran zany, ozy fanontaniana mapetrany tamiko, ahoana ka ny fandinian'ny pasteran zany, ahoana ny fandraisan'ny pastera ny tranga mitrangy zavatra mitranga eo fiainako ty ozy, fa za ozy isaky ny misy olona miaraka amiko de mandeha eny ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny fotoana, de i olona io tena milokaloka, ary raha fijery ko azy de olona tsy manambady, ary izy mihitsy no miteny zany, ka inga tsy soratra eny amin'ny tarehany eny hoe manambady le olona, tsy ho fantatra tsy fantatra mihitsy, fa magaga pastera aty arina aty, rehefa izy efa miteny amiko iny hoe ampiakatra ho vady, eo le olona voafantatro aika izy olona manambady, ary efa miteraka roa, tsy indray mandeha zay tranga zay misy taminy, fa i olona efa miteraka roa sady efa vita mariazy aman'olona mivita soratra mazava ho azy, fa efa intelo ao ozy no niverena zay tranga izay, de ny magaga anady izao
iny le tompom-bady mihitsy no miteny amiko reto ny zanakay, olona mangala-badin'olona ianao, na izy ary matsapa afa-baraka, menatra ny fianakaviany, menatra ny ray aman-dreniny, menatra ny pretapo, menatra ny fiarahamonina, hoe ity lehilahy zay efa nifampitantana, efa fantatry ny olona rehetrarehetra ity, taty ariana de fantatry indray fa olona manambady, ary ny teny ny vehivavy farany tamiko de hoe pastera, sahako tsy tia lehilahy tsony a, tsy hiaraka amina lehilahy tsony a, tsy hanambady tsony angambana, fa mpamitaka ny lehilahy, nefa ny hoy taminy tandremo ivereno zany tenao zany de mibepa amin'Andriamanitra hoa, fa zay mihitsy ny angeny tanjondreo fanamaloto reo e, de ianao ilobava, ianao anapa-kevitra, tsy hiaraka amina olombelona intsony, de malalaka ny fotoana, malalaka ny afany manapaka sy mifeny fiainam-pitiavanao sy no afinao ray manontolo a. Zavatra ohatr'izany zany tranga misy, na tsy havanana fanambadiana mihitsy, tsy havanana fiainam-pitiavana mihitsy ny olona misy ny fanamanam-bady io, na ihany ko vo fitaka foana hoe vadin'olona no sendra hiaraka aminy, na miaraka lasa olo-tiany any ariny. Manarakaraka izay ihany koa nefa ndi zao, tsy vitany hoe fiainam-pitiavana ihany ny rava, na fiainam-pitiavana ihany ny tsy mandeha, fa mety avelany le devoly ihany ko anana tokantrano ara-dalàna mihitsy le olona, vita mariazy, vita soratra, tena miaraka ao, fa de hokorotana ambony ambany foana io tokantrano io, isy karazana ady lavo anatin'le fanambadiana, matetika isan-kerinandro de miady, satria ny olona ny eo nataminay koa no nafantarako an'izany hoe isaky ny matory zany izy mivady, de izao ity fanaratsy manambady tika ia miaraka am'lay lehilahy, de amin'ny alina rehefa matory lay lehilahy de manofy izy, ohatrany hoe olo ty talotany no miaraka matory aminy amin'ny fotoana io, ary mivady ny miara-matory aminy eo de ohatrany tonga sany fa hoaniny ty vadiko ty, ohatrany hoe misy zavatra miseho aminy, de matetika hitany de iny de mampiady an'izy roa, ary ny magaga de izao, na vo mikitika anazy fotsiny ara le vadiny, tekizitina izy, la lehilahy misy ale fanamanam-bady io, na le vehivavy misy ny fanamanam-bady io, de tsy te hiaraka mivadiny tsotro zao, ary vokatrany de ikorotany fanambadiana io, tsy andeha milony ny fanambadiana io, ary tsy lamy ny fanambadiana io, ary nefa rany de ho ravo zay tokantrano zay, ho potiky zany tokantrano zany, ka raha le lehilahy misy fanamanam-bady de lemonina ho azy le vehivavy de hiala, raha le vehivavy misy fanamanam-bady de hiala ho azy ihany ko le lehilahy farany, de ravo zany tokantrano zany, de ohatra zany foana ny tranga, ary araky ny temiko teny aloha hoe tena ratsy riavana ny devoly a, devoly no mahatonga fiatraikany zavatra tsy mahomby, zavatra ratsy, zavatra mampangidy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona eto ambony ty tany ty, ka hoy amintsika zany, tahaky zany ny zavatra miseho, tahaky zany ny zavatra misy rehefa misy zany fanamanam-bady zany ny olona. Ankoatran'izay ihany koa nefa de izao, ity fanamanam-bady ty ihany koa no mahatonga ny fiainana olona, raha vehivavy izy de misy zavatra indraindray ohatry ny mandehandeha ao anatin'ny tsanonjanany eo, ary be de be ny olona, ny vehivavy misy fanaratsy manambady ny tsy mahavany nanaka mihitsy, tsy miteraka, tsy mety mahazo zaza, ary misy ary moa mitoejaza hoe 2 volana, 3 volana, 9 bolana de afaka foana zaza kibony, ary misy de tsy mety mahazo zaza mihitsy, ndray andro ry vehivavy anankiray, ary zay naingana ravany tokantranony, satria izy mivady efa nivady, efa ny kamba tokantrano efa matona ny maro, fa tsy nety nahazo taranaka mihitsy ry zareo, tam'izany fotoa zany de nitsapy tena ry zareo, nanatona dokotera ry zareo, efa natao daholo ny alanenina rehetra, natao ny fizahana, na tam'ilay lehilahy io, na tam'ilay vehivavy, fa zavatra hita dokotera hoe tsisy antony tsy ampiteraka anareo mihitsy, fa raha ohatra ka mitoe-pahasalamanareo de olona miteraka normal, olona tokony azo taranaka, nefa ny famaninina no tsy mety mahazo zanaka zany mihitsy, mazava ho azy fa raha ohatra ka tsy mahazo taranaka na tsy miteraka ny mpivady, anisan'ny olana fanambadiana matetika zany na de mifankaty be sy tena hoe miavana be ry le mpivady any arina any, de isiakony any eo amin'ny fiaina tokantrano le olona izany tsy vavanona taranaka izany, nefa nan'olotra amin'ny fiainanao Jesosy reto olon-dreto, efa nivavaka ary ametrany mpanompon'Andriamanitra tanana foana, fa nagaga de izao ny teo ihany ny teo, tsy nety nahazo zaza, tsy nety nitoejaza le ranabavy, taty arina de natetiketika izy ny tonga tao amiko tao, rehefa nanatona anay izy
de nanadiady ny tena fiaina ty vavy ty satria na ny tena raha manala helo hoe ity olony ty mba nisan'ny manara-diny tompo, ity olony ty mba maniry sy mangetaheta omen'Andriamanitra taranaka. Ary ny baiboly ara de miteny ny boky n'Exodosy eny tsisy afa-jaza na momba eo amin'ny taninao, zay voalazan'ny Exodosy toko fa 3 hoe tsisy afa-jaza. Kanefa ty vavy ity ty zao olona mba manompo an'Andriamanitra ihany, olona mba manara-diny tompo ihany, fa de zao na mitoejaza de afaka, na amataonany eny de tsy mety mavaninanaka mihitsy. Ary misy fotoana raha ozy raha mandeha fadim-bolana de indraindray ao anatina 2 volana de mandeha fadim-bolana foana isanandro mihinana fanafody, mitsabo tena, ataony teny any dokotera sao de tsy ampy an'izao ianao, sao de atao an'izao ianao, sao de misy an'izao ianao, fa arakaraky inanana fanafody tsy mijanona mihitsy, fa de zao mandeha raha foana lay vehivavy. Ary misy mray azy de amam-bolana maro na mataony izy de tsy mandeha raha mihitsy, tena ataony vavaka. De tena nahitako am'izay, ay ty vehivavy ty misy fanamana paty. Ndraindray pastera ozy amin'ny fotoana matory be iny izahay de ao amin'ny sambranay ao ohatra misy mamoa varavarakely de sy misy manokatra andrito de misy ohatry ny alika mainty be izy manindry anahy de tsy mateny amin'ny fotoana iny. Ary ohatry ny hoe te hiantsovonjeo a, te hivavaka ako, fa tsy manao-peo a ozy na mivadika eo matory akaiko raha tsy maheno. De rehefa amin'ny fotoana iny de miaraka amiko le fanaratsy, rehefa miaraka amiko izy ozy amin'ny fotoana iny rehefa vita le fanaratsy ny ataony de zao lasa aveo le fanaratsy. De rehefa lasa le fanaratsy zay avao tonga saina ozy de eo amin'ny teny am'le vady. De izany foana ny tranga tao aminy taty ariny de teo no nahafantarako io fanahy maloto io a manambady anao io, fa io na tonga anao tsy navaninanaka, ary io nefa natonga nytokantrano aingy rafa, io na tonga nytokantrano anaingy potika mihitsy. Fa zao a tsy maintsy manapa-kevitra andravany asan'le divoly. Ozy le tenin'Andriamanitra ny angatsika zao no ny atongavan'i Jesosy Kristy ty ambonin'ny tany, anisan'izany andravany asana devoly. De teneniko izy, ianao mihitsy mila misaraka am'ty fanaratsy ty, manapa-hevitra tovy tsapa le devoly, tsy mila azony, tsy ty azony, tsy araka amin'ntsony ianao manomboka zao fotoana itenenantsika zao. Nyroahana am'izay le fanamanam-bady, notoroerina le fanamanam-bady, navoaka ny ala tany ty vavy ty, akory izy ianao am'izay ny tabataba, ny afatrafatra ny fanahy maloto tao ambady tao anatiny tao. Ary tam'izany fotoana zany ny tena le fanaratsy manambady azy hoe tsy alato zay, efa nay io, efa vadinay io, raha vao mialato zay de milamina izy sy mivadiny, ary iteraky ty vehivavy ty de noroana. De zao am'izay ny teneniny aveo, de tsy tia nay tsony zany ianao, tsy mila nay tsony zany ianao, ozy le fanahy manambady io. Teo am'izay zany nafantarako hoe ity vehivavy ty zany ny fahafantarako azy tia ny fiarahana tam'le fanahy maloto. Ohatry ny hoe nanaiky le fiarahana tam'le fanahy manambady azy, nahazo aina tam'y fiarahana tam'le fanahy manambady azy. De nitapahako ny hevitra, andao aloha ianao mitenena aingana ny vavanao, tsy makafy, tsy tia intsony ny fanambadiana amina devoly ahako, fa manana ny vadiko aho. Ary manomboka zao de tapahako miaraka tam'izay, miitra le devoly de zao nte andeha koa zay rehefa tsy tiany. Nanomboka teo am'izay volana vitsivitsy taty arina, zao rana n'Andriamanitra lehibe am'izao fotoana zao vehivavy io mananjanaka anakiray izy zao, iteraka somatsara, salama tsara any zanany, ary na nitokantrany ary de lamina tanteraka, tsy maninona intsony, satria mazava-be fa resy le fanahy manambady ze nanelanelana n'izy mivady a nandritry ny taona maro. Ary tsy hoe tamin'ny fotoana voakambanany tamin'ny vadiny ihany no miaraka tam'le fanaratsy manambady ity vehivavy ty, fa tamin'ny fatany randray manontolo, tamin'ny fotoana rehetra ny ainany de efa tao amin'ny foana ny fanahy manambady io. Ka ny toro-hevitra ary ahoana no atao mba atonga zay fanaratsy manambady zay a ho resy tosika hiala tanteraka amin'ny fiainatsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra, le zanak'Andriamanitra rery any no afaka mandrava sy mamotika ny asana devoly. Dikan'izay ty zao, tsy maintsy averiko le tamin'ny herineny eo, tsy maintsy tonga ao aminao aloha Jesosy, manapaka ao anatinao izy aloha, tsy afaka iongotra ao aminao ary tsy alo aminao amin'ny herin'ny sainao na amin'ny herin'ny fahalalana olombelona fotsiny fanahy maloto, fa tsy maintsy Jesosy ny heriny ary ny herin'ny anarany no afana manosika sy manilika ny herina fanaratsy. Manarakaraka izay ihany koa nefa de zao, tsy hoe mino a Jesosy ary manana Jesosy fotsiny de vitatreo, fa mila tena ao anatinao mihitsy ny herin'Andriamanitra,
inonao mihitsy ny mila manana hery ako afahako manohatra ny elona zay fahavalo na zay fanamaloto zay manapady ahy zay. Tsy maintsy manapa-kevitra mihitsy ny anao hoe mila miherin'Andriamanitra ako, mila le hery avy am'fanay masina ako mba anampy hery ahy afahako manosika ny herin'ity fanamaloto ity. Satria nahoana ity fanahy manapady ty mantsy ty zao anisan'ny fanahy ratsy miseho mafy mamikitra amin'ny toerana zay mipetrahana izy. Any ka rehefa tsy ampy herin'Andriamanitra ilay olona hipetrahany sy toerana na fatorany teo aloha de matetika izy miezaka mamikitra, miezaka mamahatra ary tsy te hiala mihitsiny ao am'izay olona efa nipetrahany sy ny fatorany amatona ny maro izay. De eo mahatonga ako mahapirisitra anareo faharoa hoe itsika mihitsiny mila manapa-kevitra ianao raha ty hoanana fiainam-pitiavana milamina ary ana fiaina-tokantrano milamina na de io fiainam-pananao io azy matetika nge ny fanahy manapady mahatonga fiainam-panan'ny olona mbetika mirehatra be, mbetika nefa de milatsaka efa ila tena misatra ohatrany hoe lasa tsy afaka tena hitroatra am'le etaeta hoan'Andriamanitra itsony le olona fa hatrany amy fiainam-panahy, hatrany amy fiaina fidiram-bola, hatrany amy fahasalamana azy de misy aretina tsy fantatry zany foana mameno sy mandindeo anatin'ny kibony ao. Tsy ahoatsy ahoana de misy aretina foana tsy mety afaka ao satria no nele fanahy manapady zay mipetraka sy maka-toerana ao anatin'ilay olona izany. De izay mahatonga atsika hoe tsy maintsy manana herin'Andriamanitra miery fanay masina ianao anapaka sy anjaka ao anatinao. Ary ny fahatelo de izao tsy maintsy ianao zay ny fatorany sy ny petrahany ary miaraka amin'ny atram'izay no manapaka le fifandraisanao amin'ny tanteraka. Tsy manaiky hipetrahany tsony ianao, tsy manaiky araka amin'ny tsony ianao fa ohatra ndre ny olona le misaraky reny rehefa misaraka mpivady raha fa vita soratra izy de izao raha ohatra ka tsy tia nanan-kery tsony hoe mbola voafatotry ny olona anankiray izy de izao tsy maintsy makeny amin'ny fitsarana ampidirina ny divorce ary ravana tanteraka le fanambadiana zay fananaovana fisoratana iny ny fanekena treonatrean'ny fanjakana. Ary rehefa tapaka iny vita ny divorce de malalaka am'izay le lehilahy na malalaka am'izay le vehivavy tsy vadiny ty olona ity tsony fa mitovy amin'ny olona normal ny fandraisany ny olona anankiray. Vita tapaka le fanambadiana zany. De ohatra ihany ko ifanahy manambady io zay efa niaraka taminao andritry ny taona maro, nandritry ny andro maro, nandritry ny fotoana maharitra, tsy maintsy tapahanao ravainao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mila anao tsony ary fanahy manambady, tsy miaraka amiko tsony ianao, tsy tianao tsony fa amin'ny anaran'i Jesosy misaraka aminao tanteraka ako manomboky zao ora zay tenenako zao. Tsy maintsy ho iaho ianao le hipetrahany sy toerany mihitsy no manapaka amin'ny fifandraisanao aminy. Tsy hoe ianao mbola makafy na mbola tia ny fifandraisana aminy amin'ny fiarahana aminy fa raha ohatra hoe mantsy na anatina mpanompon'Andriamanitra izy ianao na ray aman-dreny izy na olona pasitera ohatry ny ahoana no atononao raha ohatra ka ianao mihitsiny ny tsy mafo ny fiarahana am'ty fanahy maloto ity ifanahy manambady io de mbola hiaraka aminao izy ary hifikotra aminao foana. Trainga fa hitanay mantsy zany mahatonga mampahery anao sy manoro-hevitra anao. Ary fa efatra tena ngeza be indrindra de izao iverina ny meteny Jesosy tsy maintsy ravana ny asana devoly, tsy maintsy roana amin'ny anaran'i Jesosy izy ary eny any tanana ianao manasa anao zahay ho tonga satria zay tena resy lahatra ary tena mino zato isan-jato fa manafaka Jesosy. Tonga avy ao anatin'ny fotoam-bavaka zay ataonay isaky ny atalata, alakamisy manomboka amin'ny ray roa sasany ny fotoana andavanandro ao amin'ny fiangonana refiandrondra-kely isaky ny lakamisy sy ny talata de samy manomboka amin'ny ray roa sasany. Misy fampianarana tenin'Andriamanitra ireo fotoana ireo fa misy fotoana fanafana andravana ny asana devoly anaovana délivrance am'ireo karazana olona maro izay tonga manatrika fotoam-bavaka ao. Mampahery anay de izao tsy vitsy ny olona fa tena nakamoron'ny olona zay tonga manatrika fotoam-bavaka tao afaka tamin'ny famatorany fanaratsina ny devoly ary verina lamama fiainany ary lotain'Andriamanitra. De manasatsika tonga avy manatrika fotoam-bavaka ataonay fa anisany afahanao mandray herin'Andriamanitra mandray fampianarana nefa ny afahana mandrava ny asana devoly izay mamatotra anao. Ny alahady ihany koa nefa de misy fotoam-bavaka ataonay amy fitory, amy sivora, amy raiky amby folo ary amy ray ora sasany ao fiangonana refiandrondra-kely ampitana kady-bahoaka iny no misy azy ka tonga avy anao fa misy fanafana no manotompo anao.
numéro téléphone ifandraisako aminao mo de fa io a amin'ny vata fahitalavitra io aza misalasala mifandray aminay na miantso anay fa vonina anampy anao zahay ivavaka ho anao. Andao tsika ivavaka any am'izao fotoa zao. Mahatsapa ave anao misy le karazana fanamanam-bady, tsy milamina fiainam-pitiavana, tsy milamina ny ara-panahy, tsy milamina ny ara-bola, tsy milamina ny fahasalamana, tovy mikibonao ny tananao fa ivavaka sika. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, ny am'izay afatra nampitondrainao izay. Ankehitriny Andriamanitra raiko, fandrininy olona, reseo lahatra ny fony sy ny fanahy masina. Ary na inona fanamanam-bady zay mitoetra sy manapaka amin'ny olona de foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mikiala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Titina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Amin'ny anara maherin'i Jesosy titina le fanamanam-bady olona misaraka amin'ny lehilahy io, misaraka amin'ny vehivavy io, mikiala amin'ny tanteraka zay manapotika sy manafainam-pitiavana, mitondra gidrakidra sy korotana lava ka mahatonga tokantrano tsy milamina, mahatonga le olona tsy mahavany tokantrano. Mikiala zay fanamanam-bady izay. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka zao olona izao, tahina izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De mirano fitahin'Andriamanitra ao amintsika rehetra tompoko a. Miraso.